Ny fifahina indray no aravana antsika rehetra tonga eto amin'izao fotoana izao dia miaraka iain'ny fampianaran'ny Josoa. Ny ambassadeur-n'ny Josoa no miarabantsika rehetra samy teny Josoa. Larana fahavalo ny fampianarantsika ny androany izay mitondra ny lohateny hoe tsy voavonjy izay manaraka ny fampianarana izay torian'ny tenako ambassadeur-n'ny Josoa sy adiana. Izay fahaly miarabantsika indray mamerina ny atsarana rehetra ho tononao tokatrantsika ny asoavandray mahery ay avasy Josoa ny amintsika mianakavy. Maninona moa ny ambassadeur-n'ny Josoa no miteny hoe tsy voavonjy izay manaraka ny fampianarana izay toriako. Toriako za ambassadeur-n'ny Josoa. Satria misy lalàna tsy maintsy arahana. Efa nambara tamintsika efa mitsy lalàna John 12:49. Ka raha vodikainao mihitsy lalànan'ny Josoa ihany koa dia tsy maintsy very ianao ho any amin'ny helo. Zay vao tena makany amin'ny helo ianao. Ka lalànan'ny Josoa ilay dikaina no mahavery ianao amin'izay. John 12:49 no fakitsika amin'ity fa tsy amin'ny baiboly. John 12:49. John 12 dia ny 49 sy ny 50 tsy rehevantsika mihitsy ny hoe misy lalàna tokoa meny Josoa ary Josoa dia nitondra didy avy any amin'ny dadany Yahva. Zay. John 12:49. Satria izao tsy niteny ho ahy fa ny iray izay naniraka ahy, izy no nandidy azy izay holazaiko sy izay hotoriako. Eto izany dia milaza ny teny fa Josoa dia nirahany ray ary hitondra didy izy holazainy. Izy no nandidy azy holazaiko izay hotoriako. Dia ny 150 ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe nilay teny izay nanorana anazy dia didin'Andriamanitra ho zarainy. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka an'izay nolazaindray tampo. Holazainy Josoa araka ny fomba nanazavana anazy zany. Izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany. Ka mazava zany fa nitondra didy Josoa rehefa nidiny nakety. Izay aloha ny voalohany. Ary namafisiny Josoa amin'izay zany teny zany araka ny boky ao amin'ny Matio io didy io fa tsisy ho foana akory izay niteneniny. Matio 24:34 ngamba izay. Jery antsika aloha. Dia Matio 24:34. Lazaiko aminareo marina tokoa. Laza aloha tsy evakeo fa misy diso. Tsy nifanaraka ilay izy. Ato ihany izy fa 35 ilay izy kay. Za mety hoe 34:35. Lova kitsika manontolo. Matio 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Zany hoe izay nitenen'ny Josoa anatin'ity didy ity zany tsy ho levona mandrakizay ary tsy azonao sarahana mihitsy ny fahamarinana. Io didy io zany dia tsy azonao atao mihitsy mandravarava io na hoe manapotipotika an'io. Fenao ihany izay hoe rehefa teo lasa mpanota zany ka mandika ny didin'ny Josoa dia ho tsipiny eny amin'ny helo. Izay fotsiny satria lasa mpandika lalàna. Ary izay mandika lalànan'ny Josoa mihitsy nolazainy soratra masina amin'izay eto hoe tesony ana faharoa rehefa mekidolo zany ny barazy rehetra hoe ny sakana mba tsy hatonga nononao foana angalataka ny fampianaran'ny Josoa misy lalàna io. Tesony ana faharoa toko faharoa 7 ka hatramin'ny 10 vakitsika amin'ny anan'ny Josoa. Tesony ana faharoa toko 7 Tesony ana faharoa toko faharoa 7 ka hatramin'ny 10. Fa miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io zany izy hitantsika io. Ka tokony hitandrana tsara zany dikan'izay. Hoe aza mandohiditra amin'izany tsy mankato lalàna zany fa hoe mpandika lalàna zany nge ratsy be zany. Kanefa mandra-panesitra ilay misakana ankehitriny. Ary dia seho ary ilay tena mpandika lalàna. Mpandika ny tenin'ny Josoa dikan'izay. Mpandika ny lalànan'ny Josoa ilay voany vakitsika teo hoe tsy ho levona mihitsy io teniko io. Zay ilay izay. Ka ilay tsy ho levona zany dia reny le nampianaraka antsika teo aloha rehetrarehetra reny. Miditra amin'ny larana fahavalontsika dia manomboka tamin'ny larana voalohany ka hatramin'ny 7 reny le tsisy ho levona. Satria tenin'ny Josoa daholo reny.
ka rehefa dikainao reny teny reny de anao le mpandika lalàna de le hoany amin'ny elo ka eto zany le teny hoe zay o le vony Iosoa tompo ny fofony ny vavany ary ho fanany amin'ny fitsony fiaviany zany hoe ny olona zay mpandika lalàna ny Iosoa rehetrarehetra zany a de ho fanany ho foana sy ompiteny ary hodorany mihitsy ny dika zay hodorany rehefa mpandika lalàna lay lalàna tenenina de le teny Iosoa satria ny teny Iosoa mihitsy lay didy sy lalàna zany zay ele hoe zay nambarany Iosoa no arao am'izay satria ny teny Iosoa le didy sy lalàna Jauna toko 2:20 Jauna 12:49-50 hoe didy io teny Iosoa io ka raha voadikainao zany a de efa namoaka teny Iosoa tsy hiova mihitsy io novinovino ko ianao zany no faty am'izany efa dikainao io ka inona le tsy ho dikaina indray aza de zao raha ny teny Iosoa hoe aoko mpakato ny teny ary nareo fahazam-piany fotsiny ihany zany hoe rehefa resy lahatra ianao a de manatona ny Iosoa torin ziadia ary ny ziadia zay mampianatra anao no manao batisanao fa tsy koa hoe ho angalarinao le fampianarana de ho ampianarinao sy hotoritorianao raha tapy tanety io tsy azo atao mihitsy zay tena fady ndaoka efa antsika ny tendriamanitra amin'ny bokyny Jakoba toko 1 andininy 2:20 Jakoba 1:22 zao ny voalazany teny fa aoko mpankatomy teny nareo fahazapeny fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo zany hoe ankato avy io teniny Iosoa zay nampianarina rehetrarehetra iny fa tsy koa hoe angalaro tahaka de mandala manao ohatran'izay koa ohatran'izay nataoko zay tena tsy azo atao mihitsiny satria maninona no miteny an'izay ity ny lalàna miteny an'izany a Koritianina 1 toko 1 andininy 7 ty zany le ankatoavinao tsy azonao laviny ty Koritianina 1 toko 1 andininy 7 zao ny voalazato ty lay teny tsy azonao dikaina intsony ty ary mananatra anao ary rahalahy amin'ny anarany Iosoa lay voahositra tompontsika mba iray teny ianareo rehetra ka tsy misy fisarany eo aminareo zay aloha zany voalohany tsy mahazo misaraka ny olona tena miaraka amin'ny Iosoa mba ho tafakambana tsara ianareo tafakambana mihitsy ny zany tsy mahazo misaraka tafakambana tsara miray saina ary miray hevitra ka raha olona miray saina zany anankiray ny dikan'izany no mpitarika an'izany fa tsy be dehibe ny mpitarika anazy fa raha vao mizara roa na mizara telo de fa tsy mety miray saina ntsony io ary tsy mety miray hevitra intsony io ary zay misaraka de tsisy satria ny lalàna miteny hoe tsy misy fisarahana ka raha vao nisaraka tamin'ny ambasadorany Iosoa ziadia ianao ohatrany hoe mba nanao batisa tany ananina natany nangalatra n'le fampianarana de tratra n'izay lalàna rehetrarehetra zay ianao tsy misy Iosoa hiaraka aminao zany indrindra fa ny fampianarana enao teto no alainao na de iray amin'ny fotsiny aza nalainao de efa tsy mety na de iray fotsiny tamin'ny fampianarana io ny alainao de efa tsy mety satria mitambatra io fampianarana Iosoa io ka tsy ho tsongotsongonay io ty mba metimety aminako alainao tsy fanao an'izany ny teny Iosoa tsy fanao an'izany ka zay le tonga antsika miteny hoe mba ho tafakambana tsara ianareo a iray saina sy hevitra ary tsy misy fisarahana mazava be zay teny zay ho tsy etra zay atao trano ary tokony tsy misy fisalasalana ntsony hoe tsisy misaraka ny eo amin'ny Iosoa mazava be zay ka io lalàna io zany de ilay niteneny Iosoa hoe ho foana ihany lanitra sy ny tany fa teniko tsy ho azonareo lavina ary oko mpankatoa teninareo ary ny didiko ny tsy maintsy arahanareo zay le hoe raha tianareo de hitandrina ny didiko ireo zany hoe didiny Iosoa any e donc vakitsikely zay teny aitsy misy an'izay rezay rehefa tsika zay teknisiany ikariko kely zay tsika ikariko an'izay hoe hitandrina ny didin'izay tsy maintsy karotsika kely io zay satria voateny izy de tsy maintsy rehefatsika hoe aiza hoaiza indray ny hitantsika an'izay fakitsika zao any ten'Andriamanitra amin'ny Jauna 14:23 oy tsy tanaleny anazikely
karotsika kely izy. tsy hita daholona le any teo tsy maintsy karotsika any mandelo oy. Jaona 14:23 Yahosoaka namalaka anao taminy hoe raha misy ty ahy de hitandrina ny teniko izy ary ndraiky ho ty azy arenkao aminy zay ka honao aminy. Zany hoe le teny Yahosoa nefa le teneny Yahosoa hoe ty de avy amray ty omeko anareo ty. Zany hoe ny teneny Yahosoa rehetra zany le hoe didy a de raha ty anareo de tandremo io teniko io. Zany hoe namoaka teny Yahosoa hoe tandremo ny teniko, tandremo le didiko zany. Satria ny teneny Yahosoa le nazay tarika hatramin'ny Jaona 14 Jaona 12:49 hoe didindray zay rehetra ambarako aminareo. Ka ny teneny Yahosoa zany de didindray ary hoy izy Yahosoa hoe raha ty anareo de tandremo io didindray zay nyteneniko taminareo. Noho zany a lalàna zany le hoe mitandrina ny teneny Yahosoa zay didindray. Azonao tsara angamba dikan'izay le teny. Eo tsy maintsy mitandrina an'io teneny Yahosoa ianao. Fa ny teneny Yahosoa zay nambarany de didy avy any amin'ny ray daholo io. Tsy misy avy any aminazy io fa avy any amin'ny ray daholo. Efa nazavaiko tamintsika hoe Jaona 12 averina mandre Jaona 12:49 averina kely mba ho antsika tsara mihitsy izy a Jaona 12 zay hoe ny teny Yahosoa rehetra zany de didindray daholo io a. Zay le hoe teniko tandrina ny teniko de mitandrina ny didiny Yahosoa zany. Satria zao tsy ny teny ho ahy fa niraizana niraka izy no nandidy aholo zao lazaiko sy izay hotoriko. Zany hoe nodidina mihitsy zany hiteny an'izay rehetra hafatry dada Iava ao amin'ny 15 ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny. Ity teny nomeny dada Iava ny Yahosoa ty zany de didy ary didy fiainana mandrakizay. De io le teny nandeha nitorany io didy io izy a de io teny nambarany rehetrarehetra io ka zay teneniny zany de didy a de tandremo ho an'izay ty azy. Ho an'izay ty azy zany de tandremo zay didin'izay. Rehefa tsy tia anazy aza mitandrina. De zay natonga amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany a 4:7-7 miteny hoe misy ny didiny Yahosoa reny teneniko anareo reny. Korintiana voalohany a 14:37 14 resy diso mihitsy nyty foka aloha. Korintiana voalohany a mihaino tsara daholo siketrehitra aloha fa 14 de manomboka amy andininy fa 7:30 zay efa kitsika aminaran'ny Yahosoa. Korintiana voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaizam-panahy de aoko fantany tsara fa didiny tompony teny Jesosy ataoko aminareo. Reo teny nambaran'ny apôstôly rehetrarehetra zany a nambaran'ny apôstôly rehetrarehetra reo zany dia didiny Yahosoa daholo. Reny tantaraiky tao rehetrarehetra zany a didy daholo reny. Ka raha dikainao zany reny teny reny hoe tsy misy mahazo misaraka ny atao amin'ny Yahosoa de efa nandika lalàna ianao a de efa ho levon'ny Yahosoa atao pofofona ny vava ianao a de efa hitsipy any amin'ny farihy rehetra hafa anao dikan'izay. Zay natonga an'izay ady amin'ny teny azangalarina zao fampianarana zao rehefa hitanao. Tsy hoe kony aky ianao de mba mody hanamboatra ho anao koa ianao de amorona fiangonanao. Tsy misy mahazo misaraka indrindra fa Yahosoa lay manala ny fahotana ka tsy mahay manao teny intsony ary tsy mitandrina didy folo. Raha vo izay no alainao tahaka tena trande divoly direct ianao. Trande amin'ny teny divoly direct ianao. Satria zany tena ny Yahosoa mihitsy zany. Ary ny olo amin'ny Yahosoa le hoe tsy mahay manao teny intsony a vokatry le hoe miala amin'ny didy folo izy. Fa manaraka ny lalànan'ny Yahosoa amin'izay izy. Ary raha vao manaraka ny lalànan'ny Yahosoa anao de manana fanahy masina de tonga soany amin'ny Yahosoa ny dikazay. Zay zany ny antony voalohany hoe tsy azo atao mihitsy ny maka tahaka an'izao fampianarana zao a ka ampianatra an'izany ianao na mba hianatra anao batisa any ananinanany satria didiny tompony miteny hoe tsy misy fisarahana ianareo. Zany hoe raha vao maka an'io fampianarana ampianariko ianao zany a ka nampianarinao ny ananinanany de efa nisaraka tamiko ianao nandika lalàna ianao. Lay izy zany tena tsy azonao alaina tahaka mihitsy zany hoe Yahosoa zany zay ny voalohany. Tsy azo alaina tahaka zay fa fampianarana zay ady azy anaran'lay naniraka azy. Tsy azonao alaina tahaka koa le fampianarana hoe
tsy mitandrina didifolo satria zay aloha ny heninareo fa mbola be dehibe io a mbola ampianariko anao fa zay aloha zao lalàna tena goavana indrindra tena mifeny ao amin'ny eosoa fa mbola misy zatra be dehibe mbola ivoaka avy ao zay ampianariko anareo lalàna mitondra anareo lasa masina masina tsisy fahalotony antsony fa tena madio tena zany to tena hoe olona madio parfait mihitsy a tsisy tsiny eo amasiny io dada iavasy eosoa io zany zao fampianarana izao zay l izy faharoa ny antony tsy azafana mangala tahaka anazy a tsy ho azonareo mihitsy le fanay masina mahatonga ny olona tsy anota intsony tsy ho azo satria le fanay masina dia miaingy am'izao fampianarana izao izy am'izao iaosoa toriko zao hoe tsy misy mahazo misaraka aloha ny voalohany indrindra ary mahafantatra ny zay ady azy ny fanahy masina zany satria avy ety amiko izy ary io fanay masina io dia avy any amin'ny lanitra lanitra any amin'ny eosoa ny midina makety ary efa midina makety izy a dia tsy maintsy atao am'izay ady azy mazava ho azy satria za ve no izara azo any aminareo a zarena mantsy izy io midina avy any amin'ny eosoa io a dia rehefa avy eo eosoa manomena azy amin'ny lalàna ihany koa rehefa manao batisa tsy maintsy eo le olona dia mandeha ho azo makany am'izay le fanahy masina zany fa raha avy any amin'ny lanitra lanitra io no manao korsa makaty tsy tsisy fanahy masina mahavitan'izany iaosoara ny ala avy any amin'ny lanitra ny ala avy ety an-tanaka ny amin'ny lanitra lanitra misy andana zany a eo amin'ny efatra adiny efatra eo vao tonga tany io zany a tsy misy fanahy masina hoe tady eo aneo dia miazakazaka makaty fa rehefa atao batisany eo dia tsy maintsy misy toby ipetrahana ary zay le hoe aty am'izay ady ady daholo reo no miaraka ko nareo olombelona ary mba mety hipetrahaniko zany tsy mety hipetrahaniko avy ety amiko reo makany anareo lalàna tsy hainareo zao zany fa famarinana zany donc efa kitsika ny tendriamanitra ao amin'ny korintiana voalohany ihany hoe misotro fanahy masina ianareo a rehefa ao mibatisa andray tena tsisy korintiana voalohany a fa kitsika otonina foana ty zavatra ty dia zay korintiana voalohany toko 2:20 a andiny 7:20 dia efa kitsika ry ambony ery fa fanahy ray ihany no nanaovana batisantsika rehetra ho teny iray io izy io zany ny olona zany efa natao batisa dia fanahy iray ihany no nanaovana batisana azy na jiosy na jentilisa ao amin'ny eosoa iresany io a nandevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisitrona ny fanahy iray ampisotrona fanahy zany ianao amin'le batisa ka lay fanahy zany dikan'izay misy miaingy any matonao misotro ary ny mampisotro dia iaosoa fa le fanahy masina matona lefa tsy maintsy miandry anao ety izy ary zay izy mandehandeha makety izy a ety am'izay ady ady olo zareo rehefa manao batisa anareo a dia iny le fanahy masina lasa makany aminareo any tahaka nandraisana zany tany amin'ny eosoa zay no mahatonga ny hoe zay adyamy mampianatra dia rehefa mampianatra zay ady a dia miandry ny fanahy masina ho any aminareo any zay natonga namiteny hoe mitovy ihany ny fiasan'ny fanahy masina ho anatiko sy ny any aminareo any satria iray daholo rehetrarehetra amin'ny eosoa dia ny fanahy masina zay ady amo dia zay eosoa ihany ny dikan'izany a dia zay fanahy masina zay ny lasa makany aminareo indray zay avy any amin'ny eosoa rehetrarehetra dia io no mahatonga ny tenandriamanitra hoe nampisotrona fanahy iray ka io fanahy masina zay nisotrona io am'izay aza mahafantatra ny eosoa io mahafantatra ny ziady ah io satria ziady asy eosoa ny teniny eosoa zao arahako zao zany rany dia mampianatra anao zao fampianarana tsy mbola henony sofinao ary tsy mbola hita amin'ny masinao fa izao anao vao maheno anazy hoe tena misy ny afaka ny fahotana dia io fanahy masina ny eosoa mihitsiny a no mitarika ny olona am'izay ka tsy azonao eo raha tsy ary amin'ny batisa ary ny batisa dia ny lalàna dia hoe zay nampianatra ny manao batisa ka raha izany nampianatra dia aty aminay ihany io fanahy masina io no mandeha satria lalàna zany ka raha mivoaka zany io fanahy masina io a dia any am'izay mampianatra ihany io ka le mpianatra nampianariny a dia ireo no mahazo anazy za zao mpampianatra dia manao batisa dia amin'iny ny fanahy masina vao lasa makany le nampianarina any le natao batisa araka lalàna hoe mbola ventsika am'izay le lalàna ty hoe Matthieu 28:18-19 hoe lalàna mantsy hoe ny nampianatra ny manao batisa
fa tsy koa ny le mpianatra no manao batisa le mpampianatra de le mpampianatra nefa teo ataon'le mpianatra batisa le mpampianatra manao batisa le mpianatra efa tsy mety zany lay fanahy tao am'lay iza moa lay tao am'lay nanao batisa no ihany mofindra aminao satria zay ny lalàna zay manao batisa ny mampianatra ary vao nataon'le olona batisa anao a de trande any le fanahy le atao batisa le fanahy lay nampanao lay nanao batisa anao a iny no mifindra ao aminao zany hoe raha jesosy zany ny tompon'le olona anao batisa anao de ny fanahiny jesosy lay no mifindra ao tsy mety afaka ao zany nareo fa rehefa iaraka amin'ny eo asoa nareo a maka ty am'y ziady avo mety zany de ziady any nampianatra an'zany hatram'izay a tsy misy mampianatra ny zefatra afa-tsy ziady any Matthieu toko fahavalo amby roapolo a andininy sivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo donc efa kitsika Matthieu 28:19 de fampy koa mandeha any ianareo a de ataovy mpianatra ny firenena rehetra zany hoe ampianariny ianao zany de zao ataoko zao de rehefa avy nampianariny ianao a de zao am'izay ny tenin'Andriamanitra hoe manaova batisa azy ny olona nampianarina zany de le mpampianatra no manao batisa fa tsy koa ny le mpianatra nampianarina no manao batisa ny le mpampianatra tsy mety zany na hoe le mpianatra ny lasa mandeha manao batisa any tsy mety zany fa le mampianatra ny manao batisa raha vao ny famatika zany zay sara zay a de efa tsy izy tsony fivavahana avy eny amin'ny devoly io ary raha ohatra anao ka nampianarina koka ianao mianatra mitondra ty fampianarana ty de efa devoly koa ny miara-miasa aminao manomboka eo tsy misy fanahymasina miaraka aminao satria manino nandika an'izao lalàna zao ianao hoe ianao le fampianarana de resy lahatra ianao de hoe za koa mandeha angala tahaka an'zany lalana makany amin'ny lanitry ty atao ty fa tsy hoeko ny fitadiavam-boly lalana ho any amin'ny lanitry lanitra zao ampianarina izao famonjena ny olona hoentina ho any amin'ny lanitry lanitra ny fanahy ka tsy fanaovana business zany ka hoe fitadiavam-bola fa fady indrindra fa miteny anao fa tena miady amin'io nary-lanitra tsy ny tany ianao de iaoso asy dada iava eny fa ny miaramila ny lanitry lanitra za mely ianao fa tena tsy fanao zany zavatra zany famonjena ho an'ny olona aveny de hoanaovanao hotikatikaina kosa efa misy lalàna ny mibary eo tsy mety eo ataonao io fa rehefa tehitsipeny amin'ny elo de ataovy le izy tsy ndrikotrano rehefa tehitsipeny amin'ny elo ary ady am'le tompony teny de iaiavasy eo soa de ataovy ary ny fangalaran'le fampianarana fa raha de mitsotrotsotro makany amin'ny elo mihitsy ianao ary ny zavatoza de voly ny araka aminao am'izay manomboka eo tena de voly ny ameny lohanao ny sainao ny fonao izy daholo ny banao anatinao a de hitanao ny toyny fa nyteny zay hoe tsy fanao ary aza mety manaraka an'izany nareo sady efa maneran-tany ny fampianarana ny fanazavana tsy misy zahatra azo angalarinao nge maheno nge zao tontolo zao tsy eto Madagasikara rery mahena zao fampianarana zao fa hoe zao tontolo zao rehefa maheno anazy raha re ohatrany hoe raisiko fotsiny zao ny zatra efa hitako any a de eo amin'ny 6 millions 300 millions ny olona efa nahitan'zao fampianarana zao ary eo amin'ny 200 filana 220 tsy haiko na 230 000 any le vue ve ny olo efa nahita maso le fampianarana misy ny site amin'ny YouTube sy ny rehetrarehetra zany ary ny olo efa abonné amin'ny YouTube manaraka le fampianarana am'zao mitovy toy am'resa hoe olona hoe resy lahatra mato izy manao abonné de takany hoe resy lahatra izy ko zavatra sy tiany ve ho ataony abonnement aminazy fa mato izy ny abonné aminao de tiany le fampianarana de mba enony le izy tsy fantatra am'reo firy am'izay ny tena hoe tena naraka ny osoana tsy fantatra fa de hitatsika eo aloha dikan'izany mahita zao tontolo zao ary maheno zao tontolo zao ary tena mankafy zay mankafy anjaranao zany rehefa resy lahatra manarany le fampianarana satria ho any amin'ny lanitry lanitra nge ny tanjony eto fa tsy hitady voly fandehanana makany amin'ny lanitry lanitra ny vizany eto foana ka zay resy lahatra any amin'ny lanitry lanitra manarany ziady a de iaosoany dikan'izay no rano satria zany rahany profon'izany le olona afaka amin'ny fahotana vokatry zao fampianarana zao ka ny lalàna zany de hoe andany ianao manao mampianatra de rehefa vitanao ny fampianarana ataovy batisa ny resy lahatra de zay le lalàna hoe zay mihitsy atao batisa ny ovonjena manaraka lalàna daholo ianao fa tsy haiko hoe lasa anao angalatahaka fa rehefa resy lahatra ianao de zao ny didy ho anao a mandehana manao batisa ataony ziady a batisa ianao fa tsy olo-kafany ny tadiavinao de ozany hoe ahoana zany le izy miantso ananareo zako tsy maintsy miantso ananareo raha zany reo makanisy ty Madagasikara ndray am'izay
nefa le ty fa nikatona ny tade de miatso anazy zany nareo makany aminareo zamzay zafady makany aminareo zamy zay hevitra zay rehefa voninareo hoe an'izay nao batisa de miatso ana nareo miatso ny ambasadeuran'ny ziadianareo rehetrarehetra tambatra daholo zany rehetrarehetra ao am'le firenena fampiteny satria tsy mety efa faketo anatin'ny anio daholo e rehefa miteny aty amiko nareo manapita teny hoe misy whatsapp ao misy whatsapp efa mipetaka ao anatin'ny site ao kamany tsara ngama mba petraka kely hoe le whatsapp io ihany moa le whatsapp ny tena marina mba petraka kely hitan'io ty le whatsapp tya de apetraky nareo le izy zany satria lalàna de zao izay mino sy atao batisa no vonjena rehefa eninao zany zay tenjea de tsy maintsy rehefa mino anao a de atao batisa fa tsy aiko ny hoe mangalatra tahaka tsy misy inteny taminao mihitsy ny hoe mangalatra tahaka fa i jesosy ny mpanao an'izany ny mpanaradian'i jesosy re mpandika lalàna de ireo tsy menatra ny mangala tahaka mihitsy ny eo ary manovanovan'io teny io azy efa fomba n'zany ka aza miaratra ny fomba n' jesosy tsony fa manara am'izay ny famarinany ahosoa fa zany jesosy zany tena namitapitaka anareo na jesus tsy zazy mpamitaka mihitsy zany firy ny karazana zava-doza natao zany mampanotanao mampandika lalàna anao io no zao mpanota mandrakandroany mbola zany ve ny anaranao mbola izany ve ny anaranao aza miaratra n'zany tsoy manara ny ahosoa rehefa mino anao a resy lahatra ny fampianarana de nididin'andriamanitra mba tonga anao vonjena nididin'andriamanitra tonga anao vonjena de hoe andana manao batisa ary le mpampianatra anao de zao zaheninao zao no manao batisa anao a ny ambasadeur ny ahosoa ziady io hitanao eo amin'ny tele io na ny amin'ny internet anao mijery na mihina misy tele aminao jereo io izy io jerevy olona io tady avy olo io nefa telefony efa meko anao mataovy ngezangeza kosa ndrakiry satria indraindraingy eo amin'ny telefony na nijerena de zahatra kely bridy de tsisy mahita e aza de manao zahatra kely foana ao a za tsy hitany olona mihitsy le izy zay mataovy ngezangeza le sary a fa manjary tsy hitany izy laotsika ary jery anteny manaraka am'izay avetsika am'izay le izy ny fanay masina zay nraisina atao am'le batisa am'izay satria rehefa nataoko batisa nareo a de raisinareo le fanay masina iny le tena andriamanitra amin'ny asan'ny apôstoly de 38 asan'ny apôstoly de 38 a le lalàna le batisa am'izay zany ka io fanahy masina io tsy mety makany aminareo mihitsiny io de tsy ho afaka ny fahotana zany nareo hatramin'ny farany mandrak'izay asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fa valo amby telopolo fa kitsika aminarany Josoa io nge teny ty e asan'ny apôstoly de 38 ary petera taminy aoka samy atao batisa amin'ny anaran'ny Ahosoa lay voositra ianareo mba hazo famelana ny elokareo zay aloha zany ny atao hoe manao batisa aloha ty amin'ny Ahosoa satria Ahosoa no tolina taminao de manao batisa ty amin'ny Ahosoa aloha nao rehefa andeha am'izay nao batisa ka vita le batisa nao de ozy ny tendriamanitra hoe ary ianareo de andray ny fanomezina de ny fanahy masina misy mihitsy le fanahy masina dikan'izay io fanahy masina io ihany ny atao hoe fanahy ny fahamarinana satria io fanahy masina io no hitary-dalana anao amin'ny marina de zay le mahatonga anao tsy manota intsony vakitsika am'izay Jaona toko fahenambin'ny folo a ka raha ianao zany tsy mandeha am'le batisa ty amin'ny Ahosoa ty amin'ny ziady de tsy azonao mihitsy io fanahy masina io fa tsy mety sy mpanota foana ary mpandainga sy mpangalatra mpijangajanga sy mpanao ratsy tsy mety tonga le fanahy masina manala ny fahotana satria io mihitsy le mitary-dalana marina miaranao tsy anota mihitsy ny zany mpiambina anao am'izay lalakalainao any ary misy ato am'ty fanjakana masina ity zany tena ato mihitsy ny zany zay le mahatonga ny olahy tsy mahay manota intsony mbola izy fijona vavolombelona be deabe ho atao moa tena marina amin'ny fotoan'androny fa atao aloha tsika aloha hijeriny Jaona 16 loko any andininy fahafito ny jerevantsika hatrany amdiny telo ambin'ny folo any Jaona 16 andininy fahafito ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo fa izao milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy anao de tsy ho avy aminareo ny mpananatra lay mpananatra zany le fanahy masina dikan'izay fa raha ny ao dia hirako aty aminareo izy io fanahy masina io zany le ho avy makaty aminareo am'izay ary raha tonga izy de apaiky an'izao tozao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana zany hoe mitarika ho amin'ny marina izy zany de nao nge va itsika amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo
fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana le fanahy masina teo zany de izy no hitary-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy a fa izay reny a de ho lazainy avokoa eny fanatrany amin'ny zavatra ho avy azy de ho ambarany aminareo io fanahy masina io zany de tena mitary-dalana ho amin'ny marina mihitsy zay ny mahatonga ny olona tsy me manota taritin'io fanahy masina io izy ary io fanahy masina io dia mahafantatra na de ny saina lalin'Andriamanitra azy ka raha io fanan'Andriamanitra io no raisinareo de hatrany amin'ny hevitr'Andriamanitra fantatrareo le sitrapony le andehananao amin'ny marina tiako tenenina fa tsy hoe ny sainy amin'ny fanamboarana azy tontolo zao no tonga any aminao any non ny sitrapony amin'ilay fandehananao makany aminay hoe mety aminazy le anao tsy me manao ratsy nytsoa satria io Andriamanitra io nefa miteny hoe tsy maintsy tanteraka ianareo ka io fanahy masina io mihitsy le mitondra anareo makany amin'ny fahatanterahana zao fa ketsika ndray za ten'Andriamanitra hoe ka raha vao misy tapaka ny ray am'ireo de tsy tonga aminao mihitsy le fiainana mandrakizay Korintana voalohany a veno ndretsika aloha de ny toko faharoa eo amin'ny andininy fafily nga amin'ny aloha tsy levako mihitsy fa tena diniko le izy Korintana voalohany a toko faharoa de manoko andininy fahafolo a ovakitsika aminarany Josoa manoko andininy fahafolo vakitsika aminarany Josoa eto zany tsika ny afantatra hoe hatrany amin'ny sain'Andriamanitra lasa azony daholo a mba hahafany mandeha any amin'ny hoe tanteraka satria lay sitrapon'io Andriamanitra avaly namorona anazy io namorona zao tontolo zao mihitsy io mihitsy ny tena takany sady azony avy hatrany de isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na de ny saina lalina zay an'Andriamanitra azy zany hoe rehefa azonao le fanahy masina de ny sain'Andriamanitra mihitsy ny tonga aminao de le zavatra mety aminao tonga no tanteraka zay ka mifandray amin'Andriamanitra mivantana sy Josoa zany a dada iava sy Josoa io fanahy masina io de zay no mahatonga anazy hoe zay rehetra ataonao raha misy zavatra tsy mety tande mibedy izy zay no natonga anazy natao hoe mpananatra vaketsika ndray zay ten'Andriamanitra zay ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo amafisina farany de zay natonga ana miteny hoe raha angalarinao le fampianarana de tsisy azonao daholo zany teniko taminao zany fa vomenao makany amin'ny hery satria nandika lalàna zay natonga ny teniko hoe tsy azonao angalarina zao fampianarana zao satria voalohany indrindra le batisanao tsy mety tsy afaka amin'iny ianao Andriamanitra tsy izy eo amin'ny fitafianao io maty ianao de trany de inuita any amin'ny elo avy hatrany ianao adversaire-ny Josoa io mpamanotanao io Andriamanitra ny tomponao io tsy izy iny asory iny dikan'izay faharoa lay fanahy masina tsy ho azonao mihitsy lay fanahy masina tady-dalananao marina aty amin'ny Josoa toriny zay ady azy satria ny lalàna de zay hoe rehefa resy lahatra ny titeny ty anao de manao batisa de azonao le fanahy masina rehefa tsy resy lahatra kotsiny anao anao inona ty moana za tsy miresaka amin'ny tsy resy lahatra fa miresaka am'le resy lahatra teo any aminay teo any amin'ny Josoa ary tena be dehibe reo teo anyreo be dehibe mihitsy izy tonga ny fotoana antsoina daholo lay fanahy zay avy any amin'ny lanitry lanitra iverinao any amin'ny Josoa zay nandefanareo satria Josoa nandefanareo avy any amin'ny lanitry lanitra misy any Josoa nareo de Josoa ty miantsonareo ty amin'ny lalan'ny Ziadia iverena daholo amin'izay nareo teny no menareo ary didy maiza mihaino teny fa ity ny famonjeny anareo andao any amin'ny Josoa am'izay tia ny valin'le antsoantsonareo hoe zay kosa ny very tsy nanota fa inofo io ny manota manao tsy mety de zay no tsipy any amin'ny elo tonga izy ty maiza mamantatra arinareo zao ny antsoantso alefa ny Ziadia Josoa no miantso anareo amin'ny alalany Ziadia miverena daholo nareo zay ny antony mahatonga ny fandikana teny be mandeha be io etsona nyzao tontolo zao arak'izay efa azo atao aloha de Jaona toko fa efatra ambin'ny folo andininy fa eo amin'ny telo amby roapolo eo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo ngaminy vakitsika eo zany zay aiza moa ito enina amby roapolo Jaona 14:26 hitanareo io fa ny mpananatra de ny fanahy masina zay irahandraiko amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaranareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo de Parakleto ny anaran'izy io na mpanampy
na pampahery na solovava, sady mpananatra io zany, pampahery solovava, asany daholo zany. Ka rehefa sady misy mpanampy moa ianao, misy pampahery moa ianao, misy mpananatra moa ianao, ahoana moa ianao zany mety anaonao foana. Ary ity tsy mba olona ny mananatra anao fa lay fanahy masin'Andriamanitra avy any amin'ny dada Iavasy Soasoa mihitsy, io no mananatra anao andro aman'alina isa minitra isa-tsegonda. Dia ina moa zany no tokony anotanao. Zay no mahatonga ny olona ao amin'ny Aosoa lay tena marina tsy mety manota intsony. Ary reo rehefa tsy manota intsony reo no tonga any amin'ny lanitra lanitra. Ny mpanota tsy mahazo makany, fa ny tsy mpanota no mahazo makany amin'ny lanitra lanitra dia zay ato amin'ny Aosoa. Zay. Tsy mba mahazo miditra mihitsy izay tsy masina. Mazava ho azy zany fa tena miditra any mihitsy izay masina, miditra any amin'ny lanitra lanitra. Ka izay zany ny famaranana ny teny koa, tsy ho azonareo mihitsy ilay fanahy masina mpananatra. Raha tsy atao batisa ato amin'ny ambasadorany Aosoa, sy ady anareo, izay nampianatra anareo. Satria ilay fanahy masina izay mahatonga nareo tsy hanota intsony tsy ho azonareo any mihitsy novinovina raha tsy atao batisa nareo. Any amin'ny batisa no sotroinareo. Nefa le manao batisa nareo dia tsy maintsy ilay nampianatra. Ary ilay nampianatra dia zany. Ka raha misy olona misandoka anareo any hoe avy io ny ataony batisa, dia makany amin'ny elo nareo raha makany. Efa nampianatra tsy izy olona io. Ny lalàna dia hoe izay nampianatra ihany manao batisa. Ity za ty mbola matanjaka tsara afaka manao batisa nareo makany amin'ny lanitra lanitra, mbola be dia be ny asa miandry anahy. Atsoa fotsiny za rehefa resy lanitra nareo, mandefasa mesazy, mandefasa taty, io no WhatsApp io. Io plus 261 32 86 663 98. Io atsoina, misy mesazy azonao alefa ao. Tena tsaratsara aloha dia anglisy français fa afaka mandefa teny hafa ianao raha ohatran'ny hoe izay no mety aminao fa hojerevana ihany ny fomba handaminana anazy. Tsy mety antsika foana izay handaminana anazy. Fa izay zany ny fiafarany teny koa, raha misy fanontaniana tianareo apetraka, dia azonareo apetraka fa mahazava be izay ny fampianarana, hitondra soanao nge ny teny, hitondra fanavotana anao nge ny teny. Izay ny fanambaran'ny ambasadorany Aosoa sy ady. Mirazo antsika samy teny Aosoa ho amin'ny fiarantsika mihaino ny fanontaniana antsika zao. Afaka mihitsy tsara ny fanontaniana. Ateto zany dia mbola tsy misy fanontaniana mihitsy no tonga fa dia ao miandry kely eo anatin'ny 10 minitra atsika e. Tsy ngamany atao. Miandry an'ilay fanontaniana zany tsika aloha zao. Satria tsy maintsy masitsika fanontaniana ihany leo raha ohatra ka misy, sao dia misy malelo ny olona hoe tsy azo atao intsony mangala tahaka an'io fampianarana io fa lalàna le izy. Zay na tonga nametraka an'io teny hoe sao dia ilay mpanandry ilay mpitondra fivavahana ka anao ohatrany fanaony ilay fomba nataon'i Jesosy na Jesoa na Jesosy Jisasy dia tena mametraka barazy sady ny teny Aosoa tsy fanao zany. Satria ny antony tsy ho afaka ny fahotana ngena ianao na le mpitarika tsy afaka, ny taritina tsy afaka, vao me mpangalatra sy jiolahy. Zavatoza aza miditra amin'izany. Ka izay ny teny ambasadorany Aosoa hoe tsisy moa zany ny fanontaniana fa tena farantsika amin'izay zany ny teny. Mirazo soatsika hita samy teny Aosoa samy raha mitsakotsako dia mandinika tsara, dia rehefa resy ladra dia manatona amin'izay hoe za tonga atao batisa fa tena ho any amin'ny lantilanitra ho any aminareo mazava ilay fampianarana. Tsy misy mpanota mahazo makany amin'ny lantilanitra zany, fa ny mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo. Mbola misy SMS moa apetrakantsika hoe SMS 260 plus 261 34 32 255 21. Zay ilay SMS atsika andro azy zany ho an'izay metraka fanontaniana. Endrasana kely ao anatin'ny 2 minitra plus 261 34 32 255 21. Miandry kely anatin'ny 2 minitra atsika hoe anahoana sy manahoana dia hitantsika eo zany toyny amin'izay fotoana izay. Fa dia matoa fa ilay hatsarana lehibe any amin'ny lantilanitra dia ny fahazavana lehibe hitondra famonjena ho antsika rehetra ary hitondra fanavotana antsika rehetra izay efa miaino mba hitoetra tsara amin'ny hasoavantsika sy ny hatsaran'ilay Andriamanitra mahery. Izay moa zany ny filazana fa dia miraso antsika eo tainy Aosoa tsy misy ny fitenenana ny olona amarana ny fotoana antsika ary. Saotra betsaka dada Mariava, saotra betsaka ny amin'ny teny sy ny fampianarana, hitondra soa sy fahasoavana ny teny ary hatsarana ho an'izay rehetra mandray ny teninao. Voninahitranao dada Mariava, vonjeo ilay fanahy Aosoa. Zany teny meko zany ilay tena famonjena ny fanahy zany, fanavotana an'ilay fanahy zany.
fonjeo ny olo Yahosoa. Hitany tsirairay avy ianao mba tonga azy hitodika ho any aminao. Hitany tsirairay avy ianao mba hiverenany makany aminao. Fonjeo ny olona dada Iavamalala, fonjeo ny olona Yahosoa. Voninahitro na mandrakizay. Ny hatsaranao ny eo any zay rehetra mandray ny teny ary ny asoavanao ny zay rehetra mandray ny hatsarana. Anao ny voninahitra mandrakizay. So raha betsaka dada Maria Iava. Amin'ny anaranao Yahosoa no mazany vavaka rehetra izany. Halleluja. Amen. Dia mirahatso antsika samy tena soa amin'ny fitohizan'ny fampianarana mandaraka dia manandratra izay ady hoe rehefa resy lahatra dia tongava misaotra anarana batisa amin'ny alalan'ny WhatsApp ny ataonareo efa misy numéro miperaky reny ilay hoe Véronique Ndemandigue technicien io le WhatsApp io plus 261 32 86 863 663 zafady 98 avec Ndemandigue plus 261 32 86 663 98. Efa misy mpandika moa zay teny zay amin'ny teny sinoa amin'ny teny anglisy ary amin'ny teny frantsay fa ny teny malagasy moa zany izao famivadana zao. Dia zay ary fa dia miraso antsika samy teny soa amin'ny manaraka andrea velomatoya.